fitavozavozan'ny mpitondra ny fandona indray ny mpianatra Katso sy ny mpitandro ny filaminana. Fizahantany eto Madagasikara mila fampidinika anarena na toekarena hoy ny CDM. Fitantanana ny firenena fitsinjaram-pahefana ihany ny vahaolana hoy ny atoko PSD. Zoma valambe folo Martsa taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray. Topoko lahy sy topoko vavy ny tsidiako ny tokantranao no sady hiara-bakanao amin'ity hariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fetaravitry ny MBS ko manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny fairany. Araka narahintsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nitokona sy nanan-kandalana indray ny mpianatra eny Akatso androany fantatra fa tsy mbola nivoaka ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana azy ireo. Araka izany dia raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ity androany ity. Ny antsiprian izay avy hatrany ary eo amin'ny sary sy rindratsary ny Andry Rakoto Marala. Ny raradraraka ny torabato, ny revidrevitra ny boma mandatsa-dranomaso, nampiasa bala fingotra ny mpitandro ny filaminana izay zavanseho teny Akatso androany nandritra ny ora roa. Ny fandona indray mantsy ny mpianatra Akatso sy ny mpitandro filaminana noho ny fitavozavozany ny fanjakana Andrajoelina mamaolana. Tsy inona fa mbola vatsim-pianarana ihany ny fototry ny olana. Raha tokony ho izy zany tokony mivoaka tamin'ity herinandro ity ny borsanay ny ankizy rehetrarehetra efa fantatra fa ao anatin'ny tsy fisim-bola avoay volanay e. Fampiasonana fampatoriana mitsangana ny mpianatra izay no nataony Andrajoelina sy ny ekipany raha nilaza izy ireo fa amany olandeo mpianatra. Iandro korotana sy gré foana ve mifanjakana zay hoe amoka le izy tsy mba misy fahatsapatena 5 mois plus équipement hatramin'izao mbola tsisy hatramin'ny herintaona ny année 2019-2020 koa raha mbola compte-n'izay nefa mbola tsisy resaka dia resaka epokera teo koa misy zao nahazo misy ny tsy nahazo nefa le izy tonga le izy dia mbola tsisy hoe tsisy volany anatin'le izy en plus n'izay koa vitsy nahazo an'le izy tokony mpianatra rehetra ho zaraina no taraiky. Zany hoe tokony mba avoaka amin'ny fanjakana izy tsy hoe miandry gré foana zay avoaka ny bourse fa gré foana zay mandra-pahisy vahaolana ny zavatra io zany. Nandritra ny roa latsaka kely teo ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana. Torabato ny andro mpianatra, bala fingotra sy baomba mandatsa-dranomaso kosa ny andro mpitandro filaminana. Vokatra izao fitavozavozana sy fampiasonana ataony mpitondra izay dia nitroatra ny mpianatra. Voahelingelina ny fifamoivoizana sy ny andavanandro ny mponina teny Akatso. Izany rehetra izany dia noho ny fitavozavozany ny fanjakana Andrajoelina trany. Fanikorotana ihany koa ny mponina tetsy andotam-pianaka voalohany androany maraina nandritra ny fizarana fanampiana. Antony izany ny fanjakany kitrano an-trano izy ireo raha ny angom-baovao nataony avitra Sondrabe Simba teo Pressy. Raikitra ny fifampikasihan-tanana teo amin'ny ireo mponina sy ny tompona andraikitra nandritra ny fizarana fanampiana androany. Nisy mihitsy aza ny mponina naratra vokatra ny fikasihan-tanana nataony mpiasan'ny fokotany raha nambaran'ireo mponina nandritra ny Sakorika. Ayay amin'ny fisian'ny kitranatrano amin'ny fizarana no antony nahatonga izany. Za zany manana le zanaka maratra dia mba manao fitaraigna izay satria izay nanao an'ity taratasy ity dia ireo vahoaka be da be reso nanao sy ny an'ity taratasy ity satria le sefoky tany ato namono an'ilay zanako dia indray zao izy miteny manao hoe izy indray hono nisy namono fa tsy izy namono an'ilay olona nefa le zaza efa maratra io dia izy zany tsy hanomboka an'ity taratasy ity tompoko fa mba ahoana zany tokony ataonay hoe izy mamono indray ve no mamory ndaigna nefa fokon'olona reo nahitany namonony an'ilay zanako reo. Fa amin'ny andro alina le komity no mandombona farafaran'olona mametike dia mandovola le olona maso tike
dia izay nefa mba mangataka an'le any aty amin'ny fokotany satria raha an'le komity andana makeny amin'ny fokotany dia aty nefa hono tsy misy an'izany indray dia mba mangataka an'le mangarara amin'le olona ato amin'ny fokotany izay dia mamono izy mikasitanana le madama ato amin'ny le secrétaire ato amin'ny fokotany naratra be mihitsy ny zandrinay novonono teo misy mandoa 5 arivo misy mandoa 2 arivo dia amin'ny alina ny andondoa mavaravarana moramora nefa misy mahita foana le izy misy tike zaraina zay eto amin'ny fokotaninay dia lasa sarazarainy zareo amin'ny alina le izy fa tsy amin'ny atandro dia zay fantatra zareo ihany no mena dia mifokotany 3 sy mideo nefa mivoaka ny vocaliste zany le izy dia zay zany nangatahanyreto hoe mba vocaliste zany le izy amin'ny fahamarinana mba vocaliste le izy dia zay nangatahanyreto olonreto zany avoainy zoanay mangataka zay mitaky ny famohanany tike famohanany afisy mangarahara mitaky izahay ny anaovany an'le zavatra madio angatahany izy ireo ny fialan'ny se fokotany sy ireo mpiara-miasa aminy manoloana izao tsy fangaraharaana misy eo anivon'ny fokotany izao efa tena reraka sy potraka tanteraka ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fidangany vidim-piainana izay tsy mitsaha mitombo nohona ny rehetra kanefa ny mpitondra isatsokajiny mbola manao ny toetra mamohatra tahaka izao hatrany to lasa tarazona indrindra ity fitondrana ity mihitsy ny fanamaivanana ny vahoaka sy ny tsy firarahiana ny tena marara ny vahoaka fa variana mitady ny tombotsoana hatrany ireo mpitondra ka ny vahoaka malagasy hatrany no mizaka ny tsirany aina Vaovao ny toekarena dia tsy misy afa-tsy ny fanokafanana sisy tany sy famelana ireo sidina rehetra hiasa malalaka mifanaraka amin'ny fepetra ara-pahasalamana no vahaolana hoy ny avy ao anivon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar androany. Izy ireo izay isan'ny tsy mankasitraka ny fepetra no raisin'ny fanjakana malagasy mikasika ny fisokafany sisy tany eto Madagasikara ka manao antsoavo ny amin'ny tokony isin'ny fiaraha-midinika avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Ny latsaka tao anaty fahasahiranana tanteraka ny resaka fizahantany maneran-tany nandritra ny fanombohan'ny valinaretina Covid-19 ny taona 2024 lasiny. Tsy mora ny atrehan'ireo mpisehatra rehetra mifandraika amin'ny lafin'ny fizahantany indrindra ho antsika eto Madagasikara manokana. Ny 10 Martsa 2024 lasa teo dia nisy ny fanapahan-kevitra navoakany avy eo amin'ny fitondrana izay nametraka teboka vitsivitsy. Toa ny fepetra mifandraika amin'ny fiarovana ara-pahasalamana, ny fitakiana ny hetra sy ny tsy famelana ireo kompania rehetra hiasa malalaka. Nitondra ny teny mikasika ity fepetra ity ny Confédération de Tourisme de Madagascar manoloana ny toekarena izay efa tena mihiba tanteraka. Latsaka katerena tanteraka aloha tsika amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Tsy afaka ny aina amin'ny findramam-bola maharitra eto foana tsika fa tsy maintsy maheritreritra ihany Madagasikara hoe manao ahoana moa fomba fampiasana ireo arena sy ny izay ananantsika eto na fahaizana na traikefa na fahalalana mba ahafahantsika miomana. Tsy maintsy zany tsika mifanaraka amin'izay ilan'ny olona ny ivelany amin'izao. Ny andrasanay dia tsotra hoe sokafy tanteraka le frontière raha azasiana fepetra isan-karazany intsony izay mety mbola manakana ny olona tsy handeha aty Madagasikara. Mila fifampidinihana miaraka toy ny natao nandritra ny fanidinan'ny sisy tany tamin'ny fidiran'ny valinaretina izy ireo. Ny sehatra tsy miankina izay manana anjara lehibe ao anatin'ity sehatra ity ka ahafahana mamolavola paikady nasionaly mba hisian'ny fanarenana ara-ekônomika indray. Teny fijerena miaraka ny atao hoe stratégie de relance touristique et économique nationale zay zavatra zay iarahanao amin'ny sehampiariana rehetrarehetra misy amin'ny sehatra tsy miankina hoe hoatraizitsika afaka 2 taona 3 taona 10 taona ny remaniement tsy finalité ao anatina relance économique. Ny remaniement zavatra singa anankiray iny zay ny fanjakana ny nanapaka an'iny zavatra iny tsy hoe ny remaniement no tadiavin'ny sehatra tsy miankina fa ny hoe relance économique. Dikan'izay zany mandra-pisin'ny mpanapa-kevitra farany miaino anay sy afaka mifampidinika aminay dia tsy maintsy manohy foana aloha zahay ny fanairana ny fitondram-panjakana. Ratsaivina dia ny 14 volana Martsa lasa teo no namoaka fanambarana tao amin'ny tambajotra tserasera ny syndicat professionnel de tourisme à Madagascar mikasika ny tsy faneken'izy ireo ity fanapahan-kevitra ity. Izy ireo izay mbola tsy nahainoana teny hatreto manoloana izao zava-misy izao fa kosa andrasana ny fivoriana izay ho tanterahan'ny syndicat ny alahady izao mifandraika amin'ity fanapahan-kevitra ity hatrany.
Vaovao ny toekarena izay trany dia namoaka fanambarana miaraka androany ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM niaraka tamin'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy. Votoatin'izany fanambarana izany ny raharaha fanodikodinam-bola sy ny famoaham-bola miompampana teo anivon'ny orinasa CNAPS. Meloana izy ireo tanteraka ny fanodikodinana ny volam-panjakana, indrindra ny volam-bahoaka, indrindra ny tahiry ifanaraha ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin'ity orinasa ity ary ny fananarao tapahefana amin'ny endriny miseho isan-karazany nataony tompon'andraikitra. Mangataka ihany koa izy ireo mba ho tsaraina araka ny lalana misy sy manakery ny eloka nataony izay navita izany. Fa mbola tsy afa-pahoriana ireo mponina eny amin'ny commune Nambotrimanjaka hatramin'ny androany manoloana ny fitsika ireo fiara fitateram-bahoaka eny an-toerana. Mbola tsy misy hatreto ny vahaolana arosin'ny ministry ny fitanterana sy ny avy ao anivon'ny ATT manoloana izay olana mianjady amin'ny mponina izay na dia efa maro aza ny fitarainana sy ny antsoava nataony teo anivon'ny fiadadiana ny tanàna Nambotrimanjaka. Mialy Raronombana Manora Andriamalala. Mitony fitarenan'ireo mponina ao amin'ny commune Nambotrimanjaka manoloana ny famila filana sy ny fihodinana an-dalana ataon'ireo zotra-pitanterana eny an-toerana. Amin'ny 7 ora maraina eo isan'andro dia efa mifampitady amin'ireo taxi be ireo mpiasa sy mpianatra azo an'andrenivohitra ary amin'ny 4 ora hariva dia efa tsy hifankahitana ny filaharan'ireo olona eny amin'ny toby fiantsonan'izy ireo eny amin'ny 17 hektara izay hamonjy fodiana eny Ambotrimanjaka. Amantaona no niainan'ireo mponina izany fijaliana izany, saingy toa tsy misy ny vahaolana matotra sy maharitra raisin'ireo tompon'andraikitra hatramin'izao. Zay any Ambodivona no mipetraka dia hitanao zany any Ambodivona le vao maraina iny ny olona andeha hiakatra filaharam-bebe dia ireo bus ireo ka mihodina aty Mahitsy dia aty Fiakarana ireo mihodina dia eto Menalaingo dia any Antsahmarina dia zay any Ambodivona mijaly be. Dia filaharam-bebe foana rehefa le maraina iny dia zao atatandro vao malalaka tsy vitany hoe anona misy fa isan'andro. Dia rehefa amin'ny hariva dia miakatra indray zay ny atandro maka entana dia mivarotra ny 67 mantsy dia tonga ny 67 indray miakatra amin'ny hariva amin'ny 2 amin'ny telo miala aty dia le mivarotra dia mody amin'ny indraindray mody amin'ny 5 dia le filaharam-be amin'ny 67 dia amin'ny 5 any no lahatra eo amin'ny fito sasany tsy tômôbila Ambotrimanjaka ntsony dia le ivato ireny mitondra anay aty mody ny hariva dia misy moa le lehilahy matanjaka ireny le amin'ny fito arivo ireny mandeha tongotra amin'ny 9 arivo amin'le fijaliana tômôbila. Tena mijaly be mihitsy aloha aty resaka bus zany midina any akebakebany any zareo dia tsisy any amin'ny farany. Anandro mandavataona miloatra hatramin'izay foana. Maraina izy amin'ny 4 dia efa misy fa ny olona ve mivoaka amin'ny 4 fa tsy maintsy lera hoe dirana any am-piasana ohatrany dia amin'iny izy ny tena tsisy. Manomboka amin'ny 9 iny dia efa mijaly be. Fodinany hariva koa ohatr'izay. Rehefa tsy tafodifody amin'ny 4 eo ianao dia ohatr'izay. Amin'ny 4 ziska rehefa amin'ny 9 eo zany dia reny 67 filaharam-be reny. Misy hatrany ny fivoriana fandrosoam-ba olana ataon'ny eo anivon'ny commune miaraka amin'ny tompony andraikitry ny ministeran'ny fitaterana sy ny ATT anatsarana ny sehatra ny fitaterana ao amin'ny commune Nambotrimanjaka saingy eo anatin'ny andro vitsivitsy fotsiny ihany no voahaja ny fipetrapetraka dia miverina indray ny gaboraraka ataon'ireo zotra-pitaterana araka ny voalaza dia toy izay foana no iainan'ireo mponina. Ny anomezana ny eo anivon'ny commune ny fitantanana ireo zotra-pitanterana ireo no vahaolana tokana ahafahana mamany olan'ny mponina araka ny nambarany ben'ny tanàna eny an-toerana. Tsy nahomby ny fomba fiasan'ny ministry ny fitaterana teo aloha matoa mbola tsy mivany olan'ny mponina eny an-toerana hatramin'izao. Miandrandra ny fandraisana andraikitra ity ministry ny fitaterana vaovao ity indray izy ireo andray fepetra matotra sy entitra amin'ny fahoriana mahazo azy ireo eo amin'izay lafin'ny fitanterana izay. Fa ny tontolon'ny fitsarana any ankapobeny mihitsy no voaresaka hatrany amin'ny hatrangana kolikoly eto Madagasikara ho any androany zao dia naiky mihitsy ny filohan'ny olafitra ny mpisolo vava eto Madagasikara fa misy amin'ireo mpisolo vava ihany koa no manao izany kolikoly izany. Ny antsipliana izay avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny Andry Rakoto Malala. Tsy ampy ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana Andra Joel amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Fantatra fa nisy ansehatra iray tena ahitana tambony be amin'ny resaka kolikoly ny sehatra ny fitsarana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ho an'ny tontolon'ny mpisolo vava manokana izao dia niaiky ny filohan'ny olafitra fa misy tokoa izany tranga izany ary maro ireo lesika mila renina. Izahay eto amin'ny mpisolo vava aloha zany mbola mahita hoe mbola tsy ampy ny ezaka izay efa natao fa mbola
tokony ho ampiana hatrany ary raha ny resaka kolokolo ny resahanao izany kolokolo zany ane amiko resaka toetsaina indrindraindrindra resaka toetsaina izany dia ny toetsaina zany no mila hovaina eo amin'ny lafiny eo amin'ny fanatanterahana ny asa ny tsiraray avy eo amin'ny sehatry ny fitsarana rehefa miresaka isika hoe kolikoly tiako tsindrina fa tsy manavaka mihitsy aho hoe iza ny manao na iza ny manao fa na izay mpisolo vava ary misy tafiditra ao anatin'izany fanaovana kolikoly izany dia reny rehetrarehetra reny zany mila diovina fa tsy manavaka mihitsy hoe ny sehatra asa atsy ihany manao an'izany zavatra izany fa izay tsy manao tafiditra ao daholo isika ka mila diovina marina io zavatra io dia ilay fanovana toetsaina izay zany no mila tadiavintsika ahoana ny fomba ahafahana manova ny toetsaina ny tsiraray avy izay tafiditra ao anatin'izany fanaovana kolikoly izany. Nandritra ny famoahana ireo mpisolo vava na vita fiofanana manokana androany no nilazany ny filohan'ny olavitry ny mpisolo vava izany. Izay ady amin'ny kolikoly izay nefa dia mila ny mpitondra mihitsy no manome fitaratra tsara ho an'ny vahoaka sangy raha izao zava-misy izao jerena dia makely finoana izany. Mankalaza ny iray volan'ny francophonie isika eto Madagasikara amin'ity volana ity. Marobe ireo hetsika namarena izany eny anivon'ny anjerimanontolo manodidina ny fifaninanana sy lalao amin'ny teny frantsay. Mitondra ny andindininy bebe kokoa makasika izay iravana zava-mahenina sy tahirinena. Larana fahadimy amin'ireo teny be mpampiasa indrindra maneran-tany aorian'ny teny anglisy, mandarin, ny hindia ary ny teny espaniola ny teny frantsay. Ho an'ity taona ity mandina ndraiky amin'ny 20 tapitrisa ny olona miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay maneran-tany noho ny fanatontoloana nivoatra kokoa ny fiteny hafa izay manokatra lalana hafa ihany koa andreo tanora maniry ny andraty fianarana ny ampita. Raha Madagasikara manokana nefa mbola sarotra ny ala amin'ny teny frantsay. Tsika malagasy tsy afaka misaraka ara-tantara amin'ny teny frantsay ary io dia tafiditra tanteraka eo amin'ny fiainantsika sy ny kolotsaintsika ankehitriny satria tsika tafiditra ao anatiny atao hoe firenena miteny ny teny frantsay. Maro amin'ny tanora malagasy no sady tsy mahafehy manontolo ny teny frantsay no tsy mahafehy manontolo ny teny malagasy. Raha nitatry ny akademia malagasy ny 5.7 isanjato malagasy ihany no mampiasa indraindray ny teny frantsay raha ohatra faingo 5.7 isanjato monja no tena miteny izany. Ho any anjerimanontolo misy ny lalam-piofanana natokana andalinana ny momba ny teny frantsay mihavitsa nefa noliana amin'izany. Raha ohatra ka jerena dia ny mention étude française eo tena ny isan'ny mpianatra niditra tena be pitra moa zany ao amin'ny faculté ny teny amantsoratra sy ny science maolana dia ny mazava ho azy ny teny anglisy, mazava ho azy koa ny teny malagasy, mazava ho azy amin'ireo science maolana rehetra, géographie, histoire dia ohatrany akilabao ihany le teny frantsay. Mandritra ny fankalazana ny iray volan'ny francophonie misy ny fifaninanana marobe ny amin'ny université Anakatso makasika ny teny frantsay. Anisan'ny fifaninanana manoratra sy mitsara tsipelina amin'ny teny frantsay ny manao tononkalo, kilalao samy hafa toy ny Scrabble, mot croisé sy ny sisa izay samy amin'ny teny frantsay avokoa. Vaovao ny fanatanjahantena dia foana indray ny lalao ara-piralaina saika ho ataon'ny baren'ny Madagasikara U23 tokony fandrenana tamin'ny Comore sy Algérie. Fanapahan-kevitra izay noraisiny fikambanan'ny mpilalao kitra iraisam-pirenena sy ny mpitantana ny fanatanjahantena malagasy noho ny zava-misy iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny lalao ara-piralaina mandroso sy miverina amin'ny Cap Vert ihany araka izany no voatazona ka ho tanterahana any Paris ny 17 sy 19 Martsa ho avy izao. Ahafahany manana izay tompon-dakany Afrika eo amin'ny sokajy taona U23 moa izay lalao ho ataon'ny Barea zandriny izay. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mihamafana trany ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine hatramin'ny androany. Mandrahona izay rehetra anampy an'i Ukraine amin'ny fitaovam-piadiana moa ry zareo Rosiana raha toa ka mampitandrina ireo firenena mikasa anampy an'i Rosia kosa ry zareo Amerikana. Anjava-ndriamaefa tahirinena. Raha toa ka mbola mafana ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao, mifandefa hafatra ary azo lazaina ho mifampiantsy ady ihany koa ireo firenena manohana ny andaniny sy ny ankilany ankehitriny. Ho an'ny androany ohatra dia nampitandrina ny Chine ny filoha Amerikana Joe Biden. Mahatsapa mantsy ity farany fa mety hanohana ratafika ny Rosia ny fitonam-panjakana Chinois. Isy ny fifampiresahany eo amin'ny Joe Biden sy ny filoha Chinois androany
ary nanamafy ny lehibe ny diplomasia amerikanina fa tompona andraikitra feno ny Chine raha toka iroso amin'izay fanohanana ratafika ny Rosia izay. Tetsankilany mandrahona izay mety hamatsy fitaovam-piadiana ny Ukraine ihany koa ny ministra ny rahambahiny Rosiana. Olona sibatry ny tafika Rosiana avokoa izy izay rehetra mitondra fitaovam-piadiana miditra ao Ukraine. Androany maraina, orinasa lehibe iray atao amin'ny seranam-piaramanidina Lviv indray no lasibatry ny daroka bomba nataony tafika Rosiana. Sivilan-jato no nitobo tao amin'ny toerana io ary anatin'ny fikarohana azy ireo tanteraka ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Mitombo isan'andro ny sivily sy miaramila maty ao Ukraine raha toka maro amin'ireo miaramila Rosiana ihany koa no vao marina fanamony ainy vokatry ity ady ity. Vaolana tokana ihany no afaka ampandrosoana firenena hoy ny antoko PSD androany dia mifampiarana ny fitantanana fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara. Mivelatra sy afaka mampiroborobo ny sehatra ananany ny faritra rehetra tsirairay avy ary ihany koa afaka mametraka ny firaisankina sy ny fandranam-pirenena. Avitra Sondrabe sy Mateo Prince. Mila mianga avy ny fotony ny fampandrosoana rehetra raha tiana izy fampandrosoana goavana sy azo tsapahitanana eto amin'ny firenena. Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany no fomba mety isian'izany. Antony mahatonga ny fikorotanana sy ny tsy fampandrosoana any amin'ny faritra maro ny tsy fametrahana ity fitsinjaram-pahefana ity. 140 000 nisan'ny fonctionnaire à Madagascar, 120 000 eto andrenivohitra anatin'ny foiben'ny fitondram-panjakana. Dikan'izay tsy ampy zegny le fonctionnaire dia tsisy fanjakana tany lavitra andrina dia gaga ve atsika izy koa raha jiaby tsisy mandeha voatery zegny zay décision jiaby raisiny na mbo hanamboatra cantine na hagnantsena na ino tsy maintsy mandalo aty amin'ny foiben'ny fitondram-panjakana dia zay no mahatonga hoe tsisy raha vita mitovy tany tsisy fanjakana zegny ny 90% territoire malagasy. Tsy miankin-doha amin'izaniza intsony ny faritra iray amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny sehatra rehetra misy ao aminy. Fampandrosoana rehetra ara-ekonomika, ara-kulturala sy ara-sosialy dia any amin'ny faritra daholo. Amin'izay zany manao ny contrôle fotsiny ataon'ny pouvoir central fa ankehitriny inona ny ataony. Izy ihany no manome marché olona ireo dia izy ihany no manao an'ilay contrôle. Dia araka ny teny monsieur be anjara zany lasa mangalatra daholo izy rehetra amin'ny fitondrana dia aizany vokany aty amintsika vahoaka. Mazava tsara zany ny séparation de pouvoir amin'ilay filoham-pirenena sy any amin'ny faritra. Nisy araka izany ny seha-mpanjakana isam-paritra na plateforme état régional natsangana ho fanampariahana sy ho fampalalana ny rehetra mikasika ity fitsinjaram-pahefana ity. Fa indrindra ihany koa ny fandrosoana tolo-kevitra momba ny lalam-pandrenona mifandraika amin'izany izay natao tetsy Anosy io maraina io. Nasiany izy ireo resaka ihany koa ny tsy tokony hirosoana amin'ny fifidianana aloha fa mila hiara amindinika ny fananganana lalam-pandrenana mba hisiany ny filaminana sy fampandrosoana tena izy mialohan'ny fifidianana. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika indrindra ny fahanovana ny gouvernemanta vaovao tamin'ny alalan'ny fanambarana ihany koa androany ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny KMF kono hoe fanabeazana olom-pirenena. Mitatitra amintsika ny Antsipriany momba izay Injavandremahefa sy Tahirinena. Namoaka fanambarana ny teo anivony fiarahamonim-pirenena KMF kono hoe manoloana ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivony gouvernemanta. Nambarana izy ireo tao anatin'izany hafa misy zavatra tsy lojika tamin'ny fanendrena ireo ministra sasany ao anatin'ny gouvernemanta. Nisy ireo ministra izay noesorina tao aoriana ny tombana izay natao azy teo aloha kanefa naverina indray ao anatin'ity gouvernemanta ity. Mametra-panontaniana araka izany ny KMF kono hoe ny aminy hoe verolomanga sy manam-pahaizana ve ny firenena. No marian'izy ireo atao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa misy amin'ireo ministra no tsy voakitika mihitsy kanefa tsy mahomby sady misana departemanta mampikakaiky sy mampitondra faisana ny vahoaka ankehitriny raha tsy ilaza fa tsy ny vitim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana ary ny sisa. Manao antso avy ny KMF kono hoe ny amoahany fitondram-panjakana ho hitan'ny olom-pirenena ny fifanarahana ara-pandarana asa na ny contrat de programme izay natao tamin'ireo ministra isan'ny tokony ahafahany mahazo an-tsaina ny fomba hitantanana ny firenena. Vaovao avy any Mahajanga dia tsy halandromoromo hatramin'izao ny fitantanana ny commune Renivohitra Mahajanga. Mianjandroma tsy nitady eo amin'ny PDS sy ireo mpanolo-tsaina ny tanàna amin'izao fotoana izao mikasika indrindra ny volana ny commune. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Misy eo indray ny hotana mafaty ny adalana nataon'ny délégation namonakana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao
taorinan'ny ady mantsy teo amin'ny mpanoratsetana amin'ny Mahajanga sy ny délégation manokana dia tsy vita hatramin'ny farany ny fijenena ny budget ny commune Mahajanga voalohany. Arak'izany dia nandalo teo anivon'ny tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny vola ny fanapa-kevitra farany. Raha tokony ho izy mantsy dia mamoaka ny arrêté avy eo ny eo anivon'ny district ary ny arrêté avy eo no afahan'ny conseil municipal miaraka amin'ny exécutif any mivory. Tsy zay mantsy ny zavatra niseho amin'izao fotoana izao fa mbola tsy vita akory ny na ny arrêté nataon'ny préfet dia izao ny dinganiny eo anivon'ny exécutif izao indray. Araka fantatra mantsy mandeha ny ambadika any fa ny solombavamboaka vita eto Mahajanga izay nanarana toko mapara no manery an'ité délégation ité ananao foana eto Mahajanga voalohany. Efa nisy raha teo anefa ny fampiatrano anazy amin'ny asany nataon'ny conseil municipal izay 7 no nitsipaka tsy hitondrany an'izany commune urbaine ny Mahajanga zany indray. Amin'izao fotoana zao tsika miresaka zao dia nampiantso ny fivoriana izy nefa tsy nahazo ny arrêté avy any amin'ny préfecture. Fa eto tena didy nataon'ny fitsarana mihitsy no mbola violena ihany satria ny préfet mbola tsy namoaka koa ny arrêté dia ny exécutif efa mangataka ny fiantsoana fivoriana ny document tsy misy dia gaga izahay fa androany maraina dia misy taratasy iray no nalefan'ny zareo any mangataka ny fanemorana ny fivoriana tsara-potoana izay 5 andro. Tsy fahaizana nenina ve zany sa tsy fantatra ny asany? Araka fantatra mantsy administrateur civil ny délégation manokana ny Mahajanga nefa tsy mahay lalàna izay avoaka ny ondivan'ny préfet sy ny tribunal misana miady amin'ny fanjakana sy ny vola. Itendany ary tsy vonina mihitsy araka izany ny aneo andany an'ity budget programme ity ny olivy délégation manokana fa manao tsindry atrany amin'n'alany ty solombavamboaka vepanina fafidy amin'n'alany mapara ity izy ireo amin'izao fotoana izao ka manao tsinotsinona na ny eo anivon'ny polisiana tanàna ny Mahajanga. Noroso tamin'ny fampiofanana ireo quartier mobile ny teo anivon'ny commune Nambotrimanjaka iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpitandro filaminana misy 7 ny sitraka izay fampiofanana izay. Mialy rarombana sy Manora Andriamalala. Manjaka ny alatra tsy ny fanafiana amin'ny tapiadino amin'ny commune Nambotrimanjaka amam-bolana teo izay raha mbola nosokajina ho faritra milamina eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny tena toerana teo aloha teo. Sajonany amin'ireo tranga niseo ny nahazo ilay lehilahy mpitondra moto izay maty nodaroan'ireo olon-dratsy teny amin'ny tsapanana Nambotrimanjaka volana vitsy lasa izay. Miororo tanteraka manoloana ny zava-misy ireo mponina antony nandraisan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune fanapahan-kevitra ampiofana sy hampianatra ireo quartier mobile raika amin'ny 70 nandritra ny 9 andro. Samba mihitsy zany zao nisy zao famoahana sy fametrana quartier mobile ampahabe maso ny lalàna amin'ny fiazako. Tena asa quartier mobile moa zany dia izay mampandry fahalemana ny fokotany tsirairay avy izay ny fidianana sy nanendrena azy. Koa zany fitandrona ny filaminana na tsana tanàna tahaka ny ohatra hoe tondrakareny na ny fanombana voly sy ny karazany indrindra indrindra ny ady madinidinika isan-karazany ny fokotany ireny. Tena solotena ny mpitandro filaminana mihitsy zany eny anivony ireny fokotany sy aty anivony commune. Notanterahana tamin'ity androany ity moa ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo quartier mobile raika amin'ny 70 izay ampandry fahalemana eo anivon'ireo fokotany 520 ao amin'ny commune Nambotrimanjaka ireo. Kely ny fotoana ahafahan'ny fitondram-panjakana manam-pirofo amin'ny vahoaka malagasy fa tena nanao zavatra teto amin'ny firenena tokoa izy ireo. Tsy hita antsongadina nefa izany satria dia fahafahambaraka kolikoly fanaovana kitrano trano sy ny fisaozahoana no tena nibahan-toerana sy nanamarika izany fotoam-pitondrany Andra Joelina izany. Ravy Razafy Mahenina sy Toky Ramarola. Fa enina nanolo-pikambana anaty gouvernemanta ny fanjakana hatramin'ny alarobia teo. Misy hatrany ireo olona tsy mety miala amin'ny toerana na koa nafindra ministera fotsiny ihany na teo aza ny fahadisoana sy fanalam-baraka nataon'izy ireo tamin'ny fitondrana. Fifanarana tsy mazava ve sa manana dosian'ireo mpitondra fanjakana ambony ireo olona ireo ka tsy azo kitikitihana. Le voky manodidina amin'ny présidence ny tariny tena satrany aiza ve dia sasany tena firenena fa tena otrina amin'ny PIB zany moins io dia efa tsy tiako lazana tiako tenena dia mbola mitopahany ihany ny sasany hoe Katmanda
le nivoan'le olona mitarika de lasa mbambe daholo zao lazako anao a raha any amin'ny baolina zany de tena hoe mbola ambony raha tena nivoan'ireo gouvernement taroa raha any amin'ny baolina manina tsy première division na any amin'ny troisième division efa nienjery raha any amin'ny troisième division zao tena situation misy antsika bôlim-pokotany ataon'ireo fa tsy manao match compétition internationale bôlim-pokotany ataon'ireo tena midina gagaranga-ty fangaranga-ty de tena tsisy olona leto a tsisy olona may olona fa carton rouge tatsy averinat olona fa tatsy ohatra mipemaro loha ny botinonko azonao dinina loatra ny tena famatona natao raha président zany hoe raha tena jerena amin'ny fotsy miakatra zany de misy afera tena takoa mahafera tsy mahazava maloto tena fantatra ny arana tao de tsy sa manala an'io fa tsy raha raha manala an'io ala tonga de fa baibaitsika fa dévoileko ty zay lecturako zay asombony amin'ny fitantanana tsy mahomby ataon'ireo ministra ao anaty gouvernement tantsay Christian ny resaka valise à roulette ny cran plat bonbon sucette tsy fanalambaraka hafa izay natonga ministra nametra-pialana tsy misahatra mandroso vaolana nefa ny avy amin'ny fanoherana ny mety hanarenana ny firenena tondresaka volamena Madagasikara mamokatra manana tena manana patona zaka akarakara manana ny bialalana maro voay ary mbola tsy hitanareo fa zay mpandehandeha mba mivoatra tsy ny tarina maneo ankandreo misy 1000 hectare tena vokatra fa misy rano ny averotsy ny ororotsy ny tariny mandifotra mbola misy ombodito firina zay tena fampandeha traverse kely ny masatra azy traverse kely ny Facebook io tena raha tonana miaramila andatsaka laka reo mozena hoentina recrutena le bandy kely tena jeune mipetraka fotsiny tsika any antao mokatra zay mipetraka mamokatra mipetraka any manao service fa tena zay nataoko hoe raha tonga fitonana ny ekipan-dravaly manana tena mamiefa tena raha farampe telo taona Madagasikara fa sanga le ty Afrika satria rehefa voky afa nitehaniko hitanareo voky ny olona afaka misaina sy ny tariny de ty le plus tavina verina ty ndray le hoe pneu le pneu roulette de satovy olona tsy mpandehandeha misy angetsy mba mpandehandeha raha zao tontolo zao de Madagasikara zany lantsa hitanao mode ilana ila fotsiny hoe mba afa mitady solution am'le fanoranana volamena vidina nge le volamena hatrany misy vola mahazo vola le tatsatsasasasany fa ao am'le grossiste tsy ny tariny le aferinany ivelany ataovy ny comptoir d'or tsy mivarotra fa tonga de amdio tonga de glaty eno amin'ny comptoir d'or isaka ny district na isaka ny région ao no mivarotra volamena petraka ao daholo de mba le firy-taona amitsika mbo mahazo ohatra hoe tiany fisika tiana ina moa zany tiany abany aloha ny fandarana global news avy hatrany no arainao aron'izay fotoana ny fampalalam-bavao izao aron'izay kosa no anarainao ny andian-tantara na ny série mitondra lohateny hoe gli aron'izay kosa ny ronan-tsaritra mitondra lohateny hoe drôle de flic no arainao ny sampana fampalalam-bavao dia misotranao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko